Jana yangeni akam nawitiza kamula matamana milamina timba mikurutan zan fiavana na tena izy noany. Ny Kaominina SADABE dia iray amin'ireo kaominina ato anatin'ny Distrikan'i Manjakandriana eto anivon'ny Faritra Analamanga. Ankoatr'ilay tetik'asa lehibe dia ilay lalam-be miala eto Antananarivo mihazo ny Toamasina Renivohitr'i Betsimisaraka izay tsy lavitra ny tananan'i SADABE dia manana mampiavaka azy ity Tanana Mianoka tanteraka ao anatin'ny natiora madio sy milamina ity. Raha araka fanazavan'Andriamatoa ANDRIANASOLO Martin isan'ireo tompon-tanindrazana ary iray amin'ireo taranak'ireo voalohan-dohan'olona tety dia zanak'Andriambe no mponina eto SADABE izay mifamatotra tanteraka amin'ny tantaran'Andrianamponimerina. Eny ato fanampiny dia le mponina eto SADABE zany dia antsoina hoe zanak'Andriambe. Ny tantaran'ny zanak'Andriambe zany tamin'ny fotoana teo aloha dia nisy kaloha izay tsy lavitra amin'ity toerana ity fa andrefana misy somary ala mampiavaka anazy izay ao anatin'ny tantaran'ny raha geografika dia misy ny tamin'ny toerana nalatsahan'ny Antananarivo moa izay avy any amin'ny faritra tsakaikina Tsamarifosa fa tany ray aman-dreny fa ny fiavian'ny nanjakany dia taty kaloha. Rehefa niala teo kaloha izy dia nahazo ny itsinanana ho any amin'ny faritra ilany itsinanana iny dia nahita ny toerana atao hoe Ambatosorana. Teo amin'ny Ambatosorana izy izay avaratra kely ty SADABE ity dia nakaina zareo ary dia niala Andrainamponimerina teo amin'ny filanjana dia niakatra teo amin'ilay vato ary dia nisaotra an'ilay olona dia io no antsoina hoe Ambatosorana. Rehefa niala avy eo izy dia nandeha ny faritra ny itsinanana Antoainy dia tonga tany amin'ny toerana tsinanana ambadiky ny roto mangamila iny zany amin'izao fotoana izao dia niala sasatra izy satria mba tsy sasa amin'ny fandehanana noho ny hafanana dia nahita toerana misy fasika dia io fasika io dia rehefa nitsinjo teo amin'ny fasika izy izay misy rano ny ilany dia somary tazany teny endriny dia hoe ary ahoana ty toerana rano mangamanga be ity dia hitany teny endriny dia hoe ary tony ilany ihany manga be dia rehefa mijery dia hitany sariny dia ny toerana natao hoe mangamila. Io zany dia niponina avy amin'ny toerana mangamila io zany ny paritaka nakamin'ny SADABE Ambonemba ary Tapinala faritra Tapinala zay zany miponina misy amin'ity toerana SADABE ity. Fiompy sy mpamboly ny vahoaka eto anatin'ny community kanefa maro ihany koa no velona amin'ny asa tanana izay efa lovana lovaina tamin'ireo ray aman-dreny efa niloloha lalana. Mahay mifanampy sy mirahinana ny razantsika ity ory soary mandimberivery ka tokony ho tohizan'ireo taranaka mifandimby aty aoriana izany.